ho aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Jaona 4:1 andininy 7:30 ka hatramin'ny 7. Jaona 4:1 andininy 7:30 ka hatramin'ny 7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Aroro taminy, Tompo, omeo anay mandrakarivo izany mofo izany. Ho Jesosy taminy, izao ny mofinaina izay manatona tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahitanareo nefa tsy nino. Izay rehetra omeny ray koa no hanatona ahy, ary izay manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapony izay naniraka ahy dia ny tsy hamelako isovery izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny ahazony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Arak'izany ravana dia ny ampahany tamin'ny toriteny izay nambaran'i Jesosy mahakasika ny mahamofinaina azy izay nivakiana tamintsika teo izay, ary misy reto fahamarinana 4 ireto no tiako hitariana ny saintsika avy amin'izany. Ny fahamarinana voalohany izay hitantsika dia hoe nitady mofo ny jiosy nefa tsy nino ny tena mofinaina. Ho Jesosy, nitady mofo ny jiosy nefa tsy nino ny tena mofinaina. Ho Jesosy, hitantsika izany amin'ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 9:30 amin'izao soratra masina nivakitsika teo izao. Eto tsika ravana dia mahita fa nisy vahoaka be dia be nanaraka an' Jesosy. Nitady azy ireo olona ireo satria mbola nanantena ireo hoe mbola hanao fahagagana ampitombony mofo indray Jesosy dia ho voky indray izy rehetrarehetra. Dia nambaran'i Jesosy mihitsy hoe nareo anie ozy izy mitady ahy, tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny ninananareo ny mofo ka voky ianareo izy. Mitady le mofo izay mety ho levona ianareo ozy izy. Mitady le mofo izay mety ho levona ianareo. Izany ny ambariny amin'ny andininy 9:20 sy ny 7:20. Dia izao, izany efa mandana mofo tsara omenanareo izy. Ary izany mofo izany dia tsara lavitra noho ny mofo izay nohan'ny razanareo tany anefitra. Fa ireo izy ninana le mofo nefa maty ihany. Fa ny mofo izay omeko dia izao tena mofinaina, izay tena ahavelona, izay mihinana azy ka tsy ho faty mandrakizay izay rehetra mihinana izany mofo izany. Dia tonga toy ny olona hoe mba omeo an'izany mofo izany ary izay izany ny andininy 7:30, mba omeo anay mandrakarivo izany mofo izany. Tonga dia nitady nangetaheta n'io mofo io ireo olona reo izany hoe tsara be izany mofo izany. Dia Jesosy nefa nilaza taminy hoe inona ary io mofo io? Izao izy io mofo io. Izao no mofinaina. Izao no mofinaina ozy izy. Eo amin'ny andininy 7:30 izy manao hoe ny mofon'Andriamanitra izay nidina avy any an-danitra manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Izao no mofinaina ozy ka niza manantona dia tsy honoana. Izany hoe niza mandray dia tsy honoana izy, ary niza mino ahy dia tsy hangetaheta intsony izy. Nefa ny olana dia izao izy. Andininy 5:30 efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy mino. Izany hoe reto jiosy reto izany dia miasa mafy mianenjika an' Jesosy etseroa izy. Tsy Jesosy ny tadiaviny fa le mofo avy any amin'i Jesosy. I Jesosy mihitsy ilay tena mofinaina. Jesosy mihitsy ilay mofo mahavelona ka raha tena mihinana an' Jesosy ireo dia tsy honoana intsony. Nefa izao tsy takan'ilay izy. Zava-drafa mihitsy ny tadiaviny fa Jesosy tsy ilainy. Dia izay nahatonga an'izao hoe tsy nino ianareo. Dikany hoe tsy nino izao, tsy nisotro ianareo, tsy nihinana ianareo, dia mbola nona sy mangetaheta ary mitady any ianareo. Ohatran'ny hoe zavatra mampimely izy hoe mitady mofo. Ohatra hoe angamba misy olona izany mba omeo io mofo izay ity misy vola 1 miliara omeko anao dia mofo no ilaiko. Ohatrohatran'izay ilay zavatra misy eto izany. Ka inona moa ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Ohatra izany ihany mbola zava-misy hatramin'izao fotoana izao. Be dia be ny zavatra tadiavin'ny olona sy ilain'ny olona. Ny tanora zao amin'izao fotoana izao tena mitady an'izany atao hoe fiainana izany ny tanora. Mivoaka amin'ny firy alina mihitsy. Any amin'ny lanonana, any amin'ny fandihizana, any amin'ny fisotroana fidoroana zava-mahadomelona, any amin'ny filalaovana. Any miverin'ny tanora fa misy an'izany atao hoe fiainana izany. Ary raha ambaranao izy omenao ny tena fiainana hoe Jesosy Kristy ny tena fiainana, tsy mily izy. Tsy mbola izany hono izao no ilainy fa mbola tanora hono izy ka mbola tsy hiditra amin'izany mihitsy fa
mitovy amin'ny Jiosy ihany zany mandaly tena fiainana nefa Jesosy mihitsy nefa tena izao ny lalana ny famarinana ary fiainana. Jesosy ny tena ilain'ny olona, Jesosy ny ilain'ny tanora, nefa Jesosy ny laviny. Ary ohatr'izany ihany koa mitady fitiavana ny olona amin'izao fotoana izao. Amenona le fahabangana fitiavana ao anatiny ao na ao atokantranony ao na tany amin'ny fahazazany tany. Betsaka ny fahabangana ra-pitiavana iainan'ny olona. Aiza ny olona no mitady izany? Any amin'ny karazana filana sy fijangajangana samihafa ny miazakazaka ny olona. Mameno izany fahabangana ra-pitiavana ao anatiny izany. Jesosy ny tena fitiavana ry havana. Ary raha mandray an' Jesosy dia anana le tena fahafenona amin'ny fitiavana. Ao amin'i Jesosy manovy le tena fitiavana. Izy no afaka ameno ny banga rehetra. Tandremo so manao tahaka ny Jiosy. Mitady fitiavana nefa mandaly tena fitiavana. Miafiny ao anatrehany ny fiadanana. Ary zany mihitsy mitady fiadanana ny olona amin'izao fotoana izao. Any amin'ny zava-mahadomelina indray no itadiavan'ny olona an'izany hoe sambatsambatra hono izy rehefa mifoka an'ity na mihinana an'ity na misotro an'ity. Any no itadiavan'ny olona an'izany fiadanana zany. Everiny olona fa any amin'ny volany misy an'izany fiadanana zany. Everiny olona fa any amin'ny hoe rehefa manana an'ity seza ity na rehefa mipetraka ary ananina ary dia any no misy an'izany fiadanana zany. Rehefa tonga tokoa nefa le izy dia tsapany any hoe tsy eto ilay izy dia mbola mitady tsy mitsahatra mitady ny olona. Dia ohatran'ireo Jiosy reto ihany mitady mangetaeta ambony rano. Io Jesosy Kristy mihitsy ilay tena fiadanana. Izy ilay andrinan'ny fiadanana hozy ny Isaia mpaminany. Izy ilay fiadanana ho an'izao tontolo izao. Fiadanana hoe ety ambony tany izy ho an'ny olona kasitrahany izany fiadanana izany. Ho anao izany fiadanana izany. Aza mitady fiadanana amin'ity zao tontolo izao ity. Raiso Jesosy fa Jesosy mihitsy ilay tena fiadanana. Fa raha manana azy ianao dia anana an'izany fiadanana izany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao zao, inona zavatra tsy ampy amin'ny fiainanao? Mitaonanao ary havana. Ao amin'ny Jesosy no misy ny fahafenona rehetra. Ary izay manantona azy, izay mino azy, tena tsy angetaeta, tsy hiazakazaka hoe ny amin'ny zavatra zao tontolo izao izany intsony, rehefa tena mahita an'i Jesosy fa mahatsiaro. Feno ilay banga izay tadiavina rehefa tena ho aminy ka angataony fanahy masina hanokatra ny sainao. Mba tsy hiazakazaka amin'ireto zavatra mora loha reto intsony, fa tena hibanjina ilay tena fiadanana, ilay tena fiainana, ilay tena fitiavana, dia ilay Jesosy Kristy izay mofinaina hamelona anao mandrakizay. Ny famarinana faharoa izay hitantsika koa nefa dia izao hoe tsy manda izay rehetra manatona azy Jesosy. Tsy manda izay rehetra manatona azy Jesosy. Hitantsika izany amin'ny andininy 7:30 ozy ny nambarany hoe izay rehetra nomeny iray koa aho izy no anatona ary izay manatona dia tsy mba ho lavoko mihitsy. Etika dia mahita hoe tsy ho lavin' Jesosy mihitsy izay rehetra manantona azy. Satria nahoana? Izy ihany manambara ny antony ao satria ny olona izay manantona azy dia olona izay efa nomeny ny ray ho ahy. Izany hoe ny olona anankiray izany araka ny fanazavan'i Jesosy eto matoa manantona azy dia Andriamanitra mihitsy ny efa nanolotra azy ho an'i Jesosy Kristy. Andriamanitra mihitsy ny efa nanolotra ny olona io ho an'i Jesosy Kristy. Izany hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra ho an'i Jesosy Kristy izany izay rehetra manantona azy ka tsy azo ny lavina fa tsy maintsy raisiny. Izay izany ny dikan'ity teny ity. Inona ravina ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miovy izany fahamarinana izany ry havana hatramin'izao andro ankehitriny izao. Fa na iza niza manatona an'i Jesosy Kristy dia mbola mandray mandrakariva izy. Mpanota ve ianao? Angamba tena efa betsaka ny ratsy vitanao ary misalasala ianao anatona an'i Jesosy Kristy hoe mbola ho raisiny ve izaho ty? Mbola ho tiany ve izaho ty? Efa betsaka nefa vitako, efa tena lasa lavitra loatra raha tamin'ny fahadalana sy ny faharatsiana, efa naliratsira ary efa nahalala mihitsy aho, nefa mbola niniko natao ihany ny zavatra rehetra. Mbola ho raisiny ve izaho ty? Eny tompoko, eny ny valiny. Ary tsisa fa tsy eny, satria ambarany izay rehetra manatona izy dia tsy mba ho laviko mihitsy, manatona an'i Jesosy izao. Eny izao, manatona an'i Jesosy izao. Izany nambarany niratsika. Angamba mety mahantra ianao, mety mahavomavo ianao, mety olona tsotsotra ianao e. Tsy mijery an'izany mihitsy Jesosy Kristy. Tsy mijery ny fahambanianao izy, ary tsy manavakavaka izy, fa niza manatona azy dia raisiny avokoa. Tsy misy ho lavoko izy izay rehetra manatona. Izany hoe izay mino azy dia tena afaka ny ovonjeny. Tsy mizatavan'olona ry havan'i Jesosy Kristy io. Tsy mizatavan'olona, tsy manavakavaka.
tahaka ny fanao zao tontolo zao hoe manavakavaka hoe reto zao ny ty zao na itsy ohatr' zao fa ny azy tena hoe zay rehetra manantona azy de raisina ary ao anatiny zany ane ianao ao anatiny zany ianao na de efa nandao azy ianao ohatry ny tantaran'le zanakadala zao fantatsika tsara efa lasa nandao ny rainy efa nandany ny fananana tamin'ny faharatsiana rehetra rehefa tonga saina nefa ka niverina de mbola le rainy indray ny miazakazaka ny tsena azy ary zany mihitsy io Jesosy Kristy io tsy hoe manaiky andray anao fotsiny izy fa hiazakazaka mihitsy izy andray anao satria tiany ianao ary zany raha teo satria efa matoa anao manantona azy de zao efa Andriamanitra mihitsy zany no mitaona anao anatona azy io etaetantsika te anatona an' Jesosy Kristy io ny ravana ka tena asan'Andriamanitra ane io asan'Andriamanitra ao anatintsika ane io ary rehefa misy zay asan'Andriamanitra zay de mandehana am'izay fa rehefa manantona anao tsy maintsy raisin'i Jesosy anao satria izay hitantsika rehefa avao ny toeny fa tsy ny sitrapoko no ataoko sy fa ny sitrapon'ny ray ary zay no mahatonga azy mandray izay rehetrarehetra manantona azy ka ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary de izao inona no mampisalasalanao tsy tena hiverenanao sy anatonanao an'Andriamanitra mitonanao ariavana amin'tian'io ty raha izao mifinoany zany teny zany fa izay manantona azy izay manantona an' Jesosy de tsy ho laviny mihitsy ianao ane tafiditra ao anatiny zany angatao ny fanahy masina nokatra ny sainao raha mbola tsy takatrao ilay tanana mitsotra izay vonina handray anao ary azakazaka mihitsy amihinanao am'izao oro zao raha miverina aminy ianao ny famarinana fahatelo izay hitantsika tokoa nefa de zao hoe ny anao ny sitrapon'Andriamanitra no antom-pisiko ety an-tany hoy Jesosy ny anao ny sitrapon'Andriamanitra no antom-pisiko ety an-tany hoy Jesosy hitantsika zany amin'ny 9:7 raha verina vakina de ozy izy manao hoe fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka etsika ravana de mahita fa ny antony faharoa mbola mahatonga an' Jesosy mandray zay rehetra nomen'Andriamanitra azy de satria tsy manao ny sitrapoko no antom-pisiko izy fa ny sitrapony raiko ka raha misy olona zany tian'Andriamanitra na sitrak'Andriamanitra handray azy handray an' Jesosy Kristy satria tiany handray an'le fiainana ao am' Jesosy Kristy de tsy afaka mandao Jesosy Kristy satria tsy ny sitrapoko no ataoko fa ny sitrapony izay naniraka nidina avy any an-danitra aho izy nidina avy any an-danitra tsy hanao ny sitrapoko fa hanao ny sitrapony izay naniraka zany hoe olona manana mission mazava tsara izy ary nampangina mihitsy n'izay mety ho amposy sitrapony sy filana samihafa fa tena hoe ny anao ny sitrapony ray fotsiny ary efa nambarana io any amin'ny teny sasany araka ny lazany hoe ny haniko de ny manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra sy mahavita ny asany zany ny zava-dehibe indrindra am' Jesosy Kristy ary zany no hitantsika eto ka inona moa ny lesona azo katsoahana avy am'izany rehefa nidina tety am'izao tontolo zao Jesosy de zany ny zavatra prinsipany hanao ny sitrapony ray no antom-pisiko eto ary ny anao kosa indraindray nery havana mampalahelo tena ny sitrapony nofo ny dany ny kibo ny filany ty nofo ty no arahantsika sy tanterahantsika sy eketsika tena ka izay ibakony io nofo io entiny nofo mandeha makarity entiny nofo manao an'izao arity entiny nofo makarity manatanteraka ny sitrapona sy filany io nofo io lasa ny nofo no mibaiko ny olona maro ka tsy ny sitrapon'Andriamanitra itsony fa ny sitrapony nofo ny filany nofo no mibaiko ny olona maro am'izao fotoana izao amin'ty an'io ty ry havana mila misafidy anao iza marina ny tena hibaiko anao ny nofonao ve sa Jesosy Kristy ny sitrapony nofonao ve no arahanao sa ny sitrapony Jesosy Kristy be deaibe koa ny olona ny baiko ny vola zay tiany ny vola nefa miteny ny vola hoe tena arindray ny misy anay na andehanana am'izao zao ny olona misy an'izany hoe mitady mercure de lasa misy olona de lasa mihitsy mandeha mitady manao sorona any am'kalanora any mba azahoana an'izany mercure zany lasa manompo ny satana mihitsy lasa manompo vola ny vola no mibaiko azy ka ny olona sasany na andro alahady azy tsy matsiaro andro ivavahana ntsony fa hoe ndana indray aloha mitady vola de diavy indray aloha zahay de ty indray misy vola de zao de tsy misy hoe inona ntsony fa mivadika daolona no marina ara lasa mivadika tsy marina noho ny vola satria ny vola no mibaiko ny olona maro tsy izany tsika kristianina
na vola 4 million na vola 4 million eo anatrehantsika tsy mibaiko atsika io fa ny sitrapon'Andriamanitra no mibaiko atsika. Dikan'izany zao azo ampandeferiny io ry havana, azo ampangininy io, tsy io no arahana, tsy io no eketeny, fa Jesosy Kristy no eketeny, ka zay sitrapony Jesosy Kristy zay no arahana. Fa raha tsy zany dia misy olona be dia be ne manao pakta amin'ny devolo mihitsy mba hahazahoana vola be sy arena be, ary firifiry moa no miankohaka eo anatrehan'ny Satana. Lay niteny tamin'i Jesosy Kristy hoe omeko anao zao rehetrarehetra zao raha miankohako eto anatrehako anao, te hibaiko sy handidy an'i Jesosy Kristy Satana, fa izy tsy nanaiky. Fa mbola betsaka kosa nefa ny manaiky hiankohaka eo anatrehan'ny Satana zay mibaiko azy isan'andro isan'andro. Anio ary havana dia tena te hametraka fanontaniana amintsika hoe iza no mibaiko anao, sitraponiza no arahanao amin'ny androm-pahavelomanao. Mitonanao ary havana amin'ity anio ity mba handray fanapaha-kevitra goavana eo amin'ny fiainantsika ka tena hametraka an'izany fotom-pisaina an'izany mihitsy hoe manomboka anio dia izao ny sitrapon'Andriamanitra no mitondra ny fiainako fa tsy ny sitrapoko. Manomboka anio dia izay dia lasa manana fomba fiainana tahaka an'i Jesosy ianao, manana fomba fiainana tahaka an'i Jesosy sika raha manana an'izany fomba fijeriny, satria izany ny fomba fijeriny fony izy tetỳ ambonin'ny tany. Betsaka ny zavatra mety manitony eto amin'ity zao tontolo zao ity, betsaka ny zavatra mety hahatonga antsika hivilivily, fa tsy voavilivily mihitsy ny sain'i Jesosy fa ny azy zao ny anao ny sitrapon'Andriamanitra ihany. Izay ny zava-dehibe taminy, ka ataovy zava-dehibe aminao koa izany. Tsy ho vitanao amin'ny herin'ny tenanao fa mangatany herin'ny fanahy masina hanampy ianao, hahatanterahanao an'izany. Ny famarinana farany izay hitantsika nefa ny dia izao koa hoe ny ahazony izay rehetra mino ny zanaka fiainana mandrakizay no tanjony raika na ny rahany an'i Jesosy. Ny ahazahoany izay rehetra mino ny zanaka fiainana mandrakizay no tanjony iray ka na ny rahany an'i Jesosy. Hitantsika izany eo ny 7:30 sy ny 7 raha verina vakiana toy izy manao hoe ary izao ny sitrapony izay naniraka dia ny tsy hamelako isy very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny ahazony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Eto ravana dia mahita izany fa Jesosy mihitsy ny mampahafantatra hoe inona moa ny tena sitrapon'ny ray. Efa niteny izy teo ambony teo hoe ny anao sitrapon'ny ray no antom-pisiny, ka inona moa io sitrapon'ny ray io dia nazavainy hoe ilay sitrapon'ny ray kosa izy dia izao ny hahatonga ny olona hanana famonjena, dia ilay famonjena io amin'ny alalan'ny finoana, ny hahatonga ny olona ho hatsangana amin'ny andro farany, ny hahatonga ny olona hanana fiainana mandrakizay. Zany ny sitrapon'ny ray ozy, zany ny sitrapon'ny ray ka na ny rahany ahy, mba ahazahoan'ny olona rehetrarehetra fiainana, ahazahoan'ny olona rehetrarehetra famonjena, ary tena zany mihitsy ry havana, zany mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary efa nambaran'i Jesosy zany ny toko 3:12 amin'ity Jaona ity ihany. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany ny sitrapon'Andriamanitra, zany ny sitrapon'Andriamanitra, ny ahazony izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy fiainana mandrakizay ka ho hatsangana izy amin'ny andro farany, mba hahatonga azy ho mpandova ny fanjakan'Andriamanitra, ny hahatonga azy ho any an-danitra. Izany ny tena sitrapon'Andriamanitra, ka zany ny misy ao an'i Jesosy Kristy ny hanatanteraka n'izany, ny hiaro ny olona, mandra-pahatonga ny farany ka hahatonga ny olona ho voavonjy, hitahiry ny olona io anatin'ny finoana. Izany no antom-pisiny, izany na ny rahana azy. Ka inona moa ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Dia mbola zany ihany koa hatramin'izao ry havana, mbola sitrapon'Andriamanitra fa tsy miova ny sitrapon'Andriamanitra. Ka sao dia ilay tanjona hanan-karena na le ho malaza na le ho fatadaza eto amin'ity zao tontolo zao ity no tena himasoantsika sy mahamay antsika. Tsy izany anie ny mahamay an'Andriamanitra aminao e. Ny tena mahamay an'Andriamanitra aminao dia izao ny hahatonga anao ho voavonjy, ary zany nandefasana ny zanany, satria raha mijery an'i Jesosy Kristy ianao dia afaka ny ho vonjena ianao, afaka ny hahazo fiainana mandrakizay ianao, ary isan'andro isan'andro dia izany foana ny priorité an'Andriamanitra aminao, fa tsy miovy izany. Ka tandremo sao lasa ataontsika lahara-pahamehana indray ny fitadiavana ny arena sy ny vola amin'ity zao tontolo izao ity, hanatona antsika an'Andriamanitra fa ny tena mandrakizay indray no ataontsika ambany zavatra. Sao dia ilay tanjona ny hositrana fotsiny e,
na leo afaka amin'ny olana fotsiny tena mamaiky anao ka antony mahatoka anao miazakazaka mivavaka sy mitady mpanompon'Andriamanitra io fa rehefa afaka indray io problema io dia tsy hita tableau-tsony indray tsy izany sika fa tena ilay fiainana mandrakizay mihitsy ilay fiainana mandrakizay mihitsy ny tena matesana sy masoana ary zany ny tena zavatra tena katsahana amin'izao fiainana izao zany ny tena katsahana satria zany mihitsy ny tena sitrapon'Andriamanitra ny ahazotsika an'izany ny ahatonganao hatsangana amin'ny andro farany rehefa ho tonga eny amin'ny rahaoalanitra Jesosy Kristy anisan'izay ho tafatsangana ianao ho ampakariny ianao hiakatra ho any an-danitra ianao zany anie ny vision an'Andriamanitra aminao zany ny projet an'Andriamanitra aminao ary tena miasa mihitsy izy hatateraka an'izany tamin'ny nanomezany an'i Jesosy zany fa ianao mila maneky asan'Andriamanitra koa hatanteraka an'izany mila mandray isika ary eo ravana dia misy ihany ny hoe free will zany hoe misy ihany ny fahafahantsika misafidy fa tsy hoe forsena koa tsika hoe zay ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka zany zay dia hoe na tsy safidy araha zany fa tsy maintsy voavonjy rehefa tena Andriamanitra hovonjena tsy izany mihitsy manana safidy ianao fa ny jiosy anie anisan'ny olona voafidin'Andriamanitra fa io ambaran'i Jesosy io hoe nefa tsy nino ianareo izy tsy nandray le mofo nareo izy nomboany tamin'ny azo fijaliana anie Jesosy Kristy no laviny anie Jesosy Kristy ary hatramin'izao anie mbola maro be ny jiosy mandahany Jesosy Kristy na dia olombo fidy aza ka tandremo ianao izay mandresy ho afatra izao meteza ametraka ny lara-pahamehanao dia eo Jesosy hoe ka tsao aloha ny fanjakany le fikatsahana ny mandrakizay mihitsy ny ataovy lara-pahamehana eto amin'ity tany ity fa tsy ny ahazo volana ny toy izany eto amin'ity tany ity fa raha tsy izany dia mbola ho reraka sy hazakazaka eto foana ihany sika fa tsy any amin'ilay tena mahamaiky an'Andriamanitra mihitsy ny mahamaiky antsika ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary zany dia izao hoe inona ny tena priorité anao eo amin'ny fiainana ny ahazo fiainana mandrakizay ve mitonanao ary havana amin'ity an'io ity mba tena hangataka mihitsy hangatao mihitsy ny tompo hangatao mihitsy ny fanahy masony hoe fanahy masony ataovy lehibe atao anatiko ny etaeta mpamonjena ataovy lehibe atao anatiko ny fitiavana sy ny fanantenana n'izany fiainana mandrakizay izany fa izany ny tena lara-pahamehana amin'Andriamanitra ka nahatonga an'izany anirahany dia tsy gaga mihitsy tsika raha ohatra ka isaky ny miteny Jesosy manao fanoharana izy dia fiainana mandrakizay io foana ny resahany satria izany ny mahamaiky azy ny ahatongavantsika any ary ny toriteny amin'izao fotoana izao dia tokony toriteny miresaka mandrakarivan'izany fiainana mandrakizay izany raha fitina ravana izay rehetra nambara teo dia izao voalohany mitady mofo ny jiosy nefa tsy nino ny tena mofonaina ho Jesosy tandremo so mitady fitiavana na fiadanana sy fiainana amin'izao fiainana izao tsika fa amin'ny amin'izao fiainana izao mety homeny ianao fa zavatra kely sy mandalo ihany mora levona fa raha tena mitady ilay tena maharitra ianao Jesosy mihitsy no raiso ao anatinao sy toetra ao anatinao dia ho hitanao fa ho velona mandrakizay zay rehetra mino azy ny faharoa tsy manda zay rehetra manantona azy Jesosy ianao tafiditra ao anatin'izany na firy ny fahotana vitanao manatona ny Jesosy izao fa vonina andray anao izy ary andray anao amin'ny fifaliana dia ozy ny teniny hoe fifaliana lehibe any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka fahatelo hitantsika teo koa hoe ny anao ny sitrapon'Andriamanitra no antom-pisika ety an-tany io Jesosy ary ny anao inona no antom-pisinao eto amin'ity tany ity afaka ataonao antom-pisina koa izany hoe hanao ny sitraponao raiko izany no antom-pisiko manomboka izao tsy ny sitrapoko sy ny tiako atao intsony fa izay sitraka ao amin'izay ho hitanao ilay tena fiainana fa andramo ka zao dia ho hitanao fa tsara Jehovah ny farany ny ahazoany izay rehetra mino ny zanaka fiainana mandrakizay ny tanjony ray ka nanirahany an'i Jesosy tsy mbola miovy izany tanjony izany fa ny tanjon'Andriamanitra dia natokavana ho any an-danitra izany ny tena lara-pahamehana sy mahamaiky azy ka tsao aloha izany dia hanampy anao ny zavatra rehetra ho azy ry ihany ny voninahitra amen